Ny Avoko Production dia faly mandray anao tonga soa eto amin'ny trano fijerena sarimihetsika. Miarahaba tompoko lahy salanitra tompoko vavy. Izay dia manatitra ny fisaorana ho anao izay tonga nanonoana ny antsonay. Afaka fotoana fohy ary dia nomboka aminao ny tantara izay mampitaintaina mitondra ny lohateny hoe rantsana 5 izay arahanao amin'ny dondolahy sy tahiry. Ka dia mirary izay tompoko ny azahoanao ny fahafinaretana feno. Misaotra indrindra tompoko. Araka natota taratasy eto am-pelatanako izay mikasika amin'ny vokatra azon'ny orinasa dia na ireo mpamatsy vola na isika mpiara-miombonantoka dia samy miara-maika angamba fa misy fandrosoana ny orinasa. Tratra ny tanjona mba tsy ilazako hoe efa noarana mihitsy ara. Mabe fanantenana izany ka manainga antsika rehetra ezaka any amin'ny misimisy kokoa. Marina izany voalazany ratsana voalohany izany, sady tsika koa nge efa mahafehy tsara n'ity lalam-barotra ity ka tokony iroso amin'ny lalam-barotra hafa indray. Sady marika ny fandrosoana koa nge zany. Eny amiko aloha tsisy maharatsy an'izany kanefa na izany ary tokony voapetrapetraka meloa ny zavatra tokony ho atao mba hifanity tsara amin'ny tsipiky ny anatin'ny orinasa. Misy lalam-barotra vaovao isika fa ny orinasa amin'izao fotoana. Efa nanaiky avokoa ny ratsana 4 fa ny ratsana voalohany mbola tsy niteny heviny. Tsara zany. Dinino ny lalam-barotra vaovao zany? Fanondranana rongony any velany. Ahoana? Aoka aloha. Efa hita amin'ny fournisseur ary efa fantatra ny toerana andefasana azy. Ny rantsana faharoa ny miandraikitra ny famoahana azy ny vata satria izy manana fiara-masakaiky hatramin'ny zareo hatramin'izay. Ka tsy hitako izay antony atahoranao amin'izany raha petrapetraka sy milamina avokoa ny zavatra rehetra. Laviko tanteraka. Ahoana ny atan'ny orinasa ny entin'ny lesan'ny rehetra jilamboto ohatran'izany? Ary efa nametrapetraka tamin'ny voalohany fa raha toy ny orinasa tsy mandeha mivoana tsy tokony ho izy tsy zazakely akory. Miatakataka fa olon-dehibe. Fomba ny akibe koa ny miatakataka rehefa misy ny tsy azo azony. Tsy maninona izany
Ianao koa nge tsy voatery andray anjara mivatana amin'io e. Na izany ara Elisy tsy azoko ekeny zany a. Na Elisy a tazona fomba fiasantsika hatramin'izay. Na Elisy a anaraka izay lehibe nareo any. Aza misendoatra ianao raha tsy mandresy. Efa miteny aminao fa mariky ny fandrosoana zany. Ary tsy tsara amin'izay hoe tsika miova zavatra vaovao e. Tsy hijanona amin'ny efa nataontsika io foana. Ka tsy mitovy fomba fijerentsika fandrosoana raha izany. Varolavo zany amiko. Ataovy eny Elisy, alohantsika misaraka. Kinona lesy zany fa tsy dia tapina ny domy. Raha voalohany androany amin'ny manaraka tsika manao misimisy. Fa zao rina karakarao tsara ny dosentsika rehetra fa tsy maintsy miroso tsika. Dia tandremy tsara sao hitandra tsy mandresy a. Eny fa atao ihany zany la exportation androany? Mazava ho azy. Angony daholo ny ekipanao a. Fa mandefa ihany email melohany amin'ny misy eo ango. Zay? Rina, dia matoky anao zany izay amin'ny zavatra rehetra. Aza matao ohatrinareo e. Za jerena dia manga ny lanitra. Barotsa fotsiny atao misimisy a. Okay. Efa tonga raha. Bonjour dada. Manao ano. Tia ampidiry kely tômôbilina Elisy. Tsy dia en forme angadady zany? Tsy maninona. Betsaka fotsiny le asana ampiasana any dia miasa saina be. Tsy aleo mankaina? Sady sao dia lasa be loatra? Teto misy efa tena valaka be. Saika dino dada. Ny antsao zano fa ho avy aty ny adala no vakansa aty Madagasikara. Ay, tsara zany. Raha misy nitady aho tsy mandray mihitsy aho. Aza tiran'izay ako. Zay Elisy.
ry zalahy, inona anao tao fa tena mitsivalana anie raha tsy mandresy e? Le ry mitsivalana ve le sy moa ninona fa le ry le animba zavatra no graviko. Sady efa fantany raha teo ny aktivitentsika vaovao ka sarotra mihitsy niny hoe anampina ny vavany le ry. Zao hoe, maninona raha ohatra ka ampanginitsika izy? Ampanginina hono izy alahy? Ilahy ve mihevitra fa raha tsy mandresy ho tapiny vola be an'lahy io na firy sy bika eo aza? Vola inona e? Tonga izy damboarina. Zay. Olo tia. Tsy moramora ani zany. Hevitra hafa tedavina fa tsy mety zany. Enon'la tsara. Samy efa nanao izay vitany daholo tsy efatra amin'ny rahalahy. Nandresy lahatra azy. Miziriziry amin'ny lobeny iny izy. Ka mino aho fa ny manaraka ny hevitro moka sy ny vahendrena. Saona izy nareo? Zay lesy e. Sady tsy hain'lahy ve lesy le kozy hoe rehefa ny tanany lahy iny manelingelina ny lahy tapao. De zay zany no atao? Izay zao no tena hitako sady aingana. Bon, raikitra zany e. Fa zao fotsiny. Nitetika atao maty-paika tsara. So tsika indray ny ipitihan'ny rahany eo. Kalma lesy lahy ry Draka. Lamima fotsiny fa aza matahotra lahy. Rina? Fa misy inona? Vita tsara ny asa fa nisy indro kely. Indro kely ahoana le? Tonga tamin'ny bainina. Raha tsy mandresy ve? Ha? De fatany ve? Mino fa fatany. Bon, tsy mila mangatakandro tsony tsika. Ndao izy amboarina. Inona tsony nipetrahany lahy fa tsy tonga dia efa miaingintsika fa tapitra amin'ny fotoana. Fihinana tiany dikan'izao? Tsotra. Sarako tsika. Ha! Hay tapa-kevitra ihany lisany a. Zay mihitsy ny tiako zay. Samy manana ny lalany. Raha tsy mandresy le ty tsy manao afiara-maizina zany a. Ataovy ny lisany. Fahalohany isarahana. Amboarina aloha ny konty. Kontinina indray? Rantsana 5, angalana 2, mira 4. Amono any tetikady lisany am'zany? Moramora elazy zany kely. Tsy misangisangy amin'ny lisany a. Ah!
ty a. Mandroso tompoko. Mademoiselle, Inona azo ataonao izay? afaka mipetraka kely ave azafady? Saotra. Miala tsiny fa somary sepotsepitra kely. Zany zanako misy ora tsy mandresy. Hay, faly mahafantatra. Ya, Zany Rina, sekreterany. faly mahafantatra tompoko. Inona ny azoko anampiananao? Telo andro dada tsy nody. Dia mitaitaina be aho. Dia isaka izay no andanako aty aminareo. Zany a? Nefa mbola tsy nakalakilay teto amiko mihitsy zao izy hatramin'ny maraina. Dia inona natao amin'izany zavatra izany? Ndraso aloha fa mbola misy lakile double atao amiko ato fa mandroso ary. Saotra tompoko. Dada! Maraka ny fisaorana sy ny fanaovam-beloma dia hiaraka nanganany tanana vanana isika ary dia samy mirava daholo tsika. Misaotra tonton. Mahereza Johnny, aza misosoka alahelo tsony. Misaotra zalahy. Mba evana tokoa ny alahelo niaraka tamintsika menakavy niarany zakan'izay. Andriamanitra ny hamaly izay vitanareo rehetra tamiko. Dia aza misosoka alahelo tsony risia. Dia rehefa mba mahalala tsiny tsy dia mandalova any amin'ny birao andamina any amin'ny ratompokolatsika. Mahereza ary Johnny. Misaotra dokotera. Fa hono asaika amin'ny tany ianao a? Efa fomba andrainao ve no mitondra basy rehefa mandeha miasa izy? Efa fanaony dada no mitondra basy rehefa sendra tratrala izy na tsy maintsy mivoakala. Finona no natonga anao an-tany an'izany? Efa ela manko no faneraseraako tamin'ny ratompokolahy. Olona be herim-po sy herin-tsaina izy iny. Ka inona no tiany dokotera tongavana amin'izany? Tsy mampino hoe namono teny raha tsy mandresy. Fa hono a? Mino anao a? Tsy nahatsikaritra zavatra ve ianao tao amin'ny birao tamin'ny andro nafatesany? Basy no hitako teny an-tanany dada. Izay ihany. Ary hono a? Teo amin'ny ratsan-tanany tsy nahita zavatra hafahafa ve ianao? Asa? Mety hoe lasany voalavo? Efa tsy maly mantsy no teo ambony latabatra ny razana. Fa lasa sainao ay. Tsy mampino fa za mieritreritra hoe efa matany izy a? Vao naverina tonga tao. Za akory tsy miteny hoe minoa an'izay zavatra izay ho lazaiko ianao. Fa izay eritreritra ao ihany tokina. Saotra dokotera. Aza misosoka alahelo tsony. Hoana lizy zanoa? Inona ny vaovao sy? Fahasalamana e? Oui, juste ato amin'ny birao dada mihitsy zao ka. So ihany fa mba manampinampy dada matetika dia tsy dia nanany sarotra any solo ny toerana. Kina vaovaontsika any? Rovinseny moavy? Tonga va tsy efa malahelo ny tanàna? Fa miandry ny akamy e.
Ia eny ary zanao fa manambahiny a. Ok, ia mandroso. Johnny. Monsieur Alex. Inona Vaonao? Salama ianao? Inona ny azoko ataonao, Monsieur Alex? Tsy zany ranga fa tsisy papier chemise iny ve hitakitanao tavela teo? Vao manomboka mandamindamina mihitsy aho zao. Tena misy dossier important be mantsy ao anatin'izy iny dia izay no tadiaviko eo. Sao dia efa nampiriminy data kosa ary. Zany ve? Misy afera Efa lasany ambony. faran'izay dia tsy zany fa misy afera tokony reglena kely mantsy ao anatin'izy iny. Dia izay no Sy efa lasany ambony zany? zany a? Eny ary e. Andraso fa verifie Ya. kely any ambony dia Ok ary. miala tsiny ranga fa ohatrany Ya, nanelina. tsy maninona ka. Mialatsina fantasina anao maharitra mademoiselle Rina. Tsisy tsiny? Tsisy tsiny monsieur le directeur fa anatin'ny asa daholo zany. Zafady a. Zava-dehibe ny fotoanantsika androany satria iara iasa kaiky tsika. Zany ve? Mhm. Zany efa efa natahotra mihitsy. Inona no nampatahotra anao? Hoe hoasorona eo amin'ny toerana koa dia hosoloana olo-kafa? Tsy mbola naneritreritry n'olon-kafa tao anaty orinasany data izay napetraka data. Sady aiza koa nahita tovovavy tsara tarehy ohatranao zao atao sekretera. Ianao koa mba be vazivazy monsieur le directeur. Misaotra anao ihany aloha amin'izany toraka voninkazo menao zany e. Fa ny azoko atao angamba dia manome toky anao amin'izay asa ampandraiketinao rehetrarehetra dia vonona foana. Marina izany. Ny asa vita ny fampitsarana. Avato kely ny resaka. Tsy niatsikaritra zavatra ve ianao alohan'ny ahafatezana data na fihetsika data? Ohatra. Tsy nahatsikaritra ka. Fa inona mahatonga anao hiteny an'izany monsieur le directeur? Sy maritreritra nandalo ihany aho. Tsy nisy famalina ve na adiady na fatezerana mafy teo amin'ny data hitanao? Tsisy ka, tsisy. Raha tsy hoe anga. Fa tsy hoe anga ahoana? Tsisy ka. Tsisy. Manafina zavatra amiko ve mademoiselle Rina? Tsisy ka, tsisy mihitsy. Ono a? Amin'ny firy ny fotoanako amin'ny DG? Ny SG? Ouais, saika diniko marina. Après 10 minutes. Tena ratsy ny teny koa ianao. Tsy tsalako Après 10 mihitsy. minutes? Bon, apetrako anao fa dia mazotoa ianao mademoiselle Rina. Misaotra betsaka. Ok. Addition azafady. Misaotra. Eny ary. Revue azafady? Rina ihany. Zao? Niarana sakafo sy directeur dia ohatrany mahatsikaritra zavatra izy. Ohatrany mahafatapatra zavatra izy fa tokony ho arahamaso kely. Zay? Ok, sûr.
mangiry-taona anaty rano androany tsy tata. Atolotra anao ty voninkazo ty ho fanehoako fa tsy mety apoko ny fitiavako anao. Mandriam-piadanana ry tata. Na dia tsy nampifantarinao azy ny antony nandehananao nandaozanao azy ity tany ity. Dada Malala. Raisa ty voninkazo ty fa avy amiko sy ny rasana efatra mandriam-piadanana. Dada Malala. Tsika diniko Monsieur Johnny, misy taratasy maromaro napetrako tao ambony biraonao tao, mbola tokony isinavinao asa tao ahoana? Henoko izay efa misaotra. Zadino mademoiselle Lina fa tsy mandray olona androany a. Eny tompoko? Mbola sahirana be a. Mbola hikarakara an'ilay dossier rehetra mikorotanao a. Eny tompoko? So dia mbola misy tokony hanapiko anao Monsieur Tsy Docteur? maninona. Tsy maninona aoko sao fa ianao mbola sahirana. Rina zao, mba mikarakely ianao azafady. Ahoana izay Monsieur le Directeur? Iny antediavanao anahy Monsieur le Directeur? Petra kely ianao azafady. Mila fanazavana kely amin'ireto dossier reto a. Momba n'inona moa izay Monsieur le Directeur azafady? Momba an'ireto dossier exportation ana roka Italie. Fa metra-pialana ny dada dia maninona ato ny sarinao. Mba zavao kely azafady. Rina! Grave ty. Ahoana? Tsy hita ty le dossier. Ka teo ambony latabatra tsy mandresy mihitsy nametrantsika anazy tamintsika namonina tsy mandresy. Dia nakaiza fotsiny teo zany. Dia ny dikan'izany ve dia niraisy ny tanany Johnny? Rehefa tsy niraisy ny Johnny ve tsy niraisitsika? Sa matotono nakazy? Aza ampisangisangy-ratsy eo lesy. Mba totoana izany dia tavolany re dossier. Andratsoboko lahy e. Ay, fa vitan'ny sangisangy koa manko ty fiainany ty amin'lahy. Loza Fa inona ny mahasepitra anao avany? Loza fa hitan'ny Johnny ao amin'ny latabany ao daholo le taratasy sary rehetrarehetra tany amin'ny bainy. Amin'io sariko ao. Amin'ny fomba ahoana? Tsy fantatro efa teo ampijerena azy mihitsy izy niditra. Tena lohalika ny ranombary ry zalahy. Ka leo tonga dia vefena ny rano dia mbola tsy manonja. Sao dia miara safitra eo daholo tsika kile. Inona nefa nieritreretrareo amin'izany? Hampanarahana andratoboko lahy iziko. Reto sao dia mba tsy rariny. Rina, ny fiainan'ny Johnny dia fahafatesanao anao. Ary ny fahafatesan'ny Johnny dia fiainanao anao. Ka iza ny tianao?
voray lava elisan'olo efa akisanalefako voaraiko maly lesy fa misaotra betsaka. ankehitriny alesy malala fa tsy namao ny teny tata fa nisy namono mitovy hevitra amiko ve lahy Za koa aloha mitovy hevitra amin'lahy. Ary izy ary ny namono e. eo indrinitsika sao zanoa Tsara resaka angetsika izany. fa lalam-pomba tsotra indrindra zalahy mandondona rehefa miditra ny efitraniko a Dia foatana mafaty koa ny tsy fahafantarina fa ny marina rehetra tsy filaza. misy marina tsy filaza zany ato amin'ity fiasany ity Ka ny toeran'ohatry tony lesy tsy maintsy manana ny tsiambaratelony. zay zany ny antony amin'olo isany andada Satria izy tsy nitazona tsy ambaratelo niaraka taminay. tsy vaniny lisany mazava amiko ny zavatra rehetra Maizina pototry ny mazava ela andro any. Allô Johnny Johnny Allô Johnny Allô Raha tsy mandresy. Allô Allô Alexa, Ah, aza hoe ity misy an'laisany zao. aty amin'ny vara lesy zay sy rivo zao fa ahoana le Aza mihetsiketsika ao mihitsy ny laisany fa misy ilaiko an'lisany zao. fa maniny alahy le Tena tsy mahita tory any lesa. dongavy alahy aty zany fa miandry ny lahatra zay. Sao de zao aza mihetsiketsika ao mihitsy a. Zay.
Allô? Moksa? Rivo? Allô? Johnny. Johnny. Johnny! Tompoko lahy Johnny! Tadidinao tsara. Enoy aho. Afindra toerana mifatoka. Tsy sanatria biby aka ataonareo ohatry ny fandevina alika. Ah! Somba milagy ary lahy ty. Olo ty tena sérieux ngely ty zany. Za ve izy dia isangisangy amin'izany. Ohatry ny malasa saina ihany no finedala. Ary teny efa natsony lamarina ve aloha Jaka? Efa niantso anazy aho teo fa tena ny telefona ny occupé. Aleo raha nga verenako antsony le ry. Grave ty. Sao dia mba nofiririana kosa ny lahy. Olo ty za ve dia tena ohatran'ireny zavatra nisy tena nisy reno a. Occupé foana le ty e. Cause ve? Aleo randramako amin'ny anandray ary. Marina. Tena tsy azo mihitsy le ry. Cause ve? Maninona raha lainy edala? Alehany an-tranony ve? Zay zao ny hitako fa mety. Ndao ary? Ndao ary? Sady efa elaela koa nge zay tsika ny tsy niaraka e. Aleo dia mba miaraka foana tsika efatra mitsamina zany. Sady efa ela koa nge izy ny tsite. Sa hoany mba tokony mba hiaraka kely tsika. Ndao ary? Aleo izay mihitsy no natao. Ndao any ary. Aleo tsika mandefa. Tsy tongavana ty ve lesy le ry tsy hita le. Iny tsy magagaka. Inona indray zao no anateritreritra lao? Sipako. Asindry mandeha lesy e. Fa matory maty ve le ry zany? Sady tsy mandeha telefônina ny tsy maintsy ery. Varavarankely le ry zany ary ngeto otra misokasoka e. Olo ty tena mitsarara amin'ny tany olo ty le ry. Aiza le? Io tokony sokafa. Tena mity. Aiza na lesy? Anefa Manosy miara-manosy. Isa. Roa. Ay le ty e. Après aloha ny jiro. Zay. Ary bateau le ry e. Avadio aloha. Zay, manisa telo ah. Batana ambony fandrina e. Isa, roa, telo. Naninona tato ary le ty. Ary hitako le riny tsy azo mintsiko. Jereto i telefonina. Ary velony aloha. Tsak. Efa miverina ny ainy. Miarano aloha le ry sotrony. Aiza zany? Ataotra ny lahy alako. Fa hoana Jaky a? Sotro aloha ty e. Fa nanino, izy iny aly ty? Dezer zalahy. Tena reo masoko roa reo mihitsy no nahita. Ary mbola nandray koa ny sofiko. Fa ny finjavatra ve sa tena efa loza mitatao amintsika mihitsy e? Fa nisy inona koa? Koramoko sakolo ty vao nanonofo nahita andra tsy mandresy e. Ovino? Vao zao alina zao. Taloha kely ny ela nahita ny Johnny. Lozy ty.
Zao ry zalahy, maninona moa raha ho tanterahana izay nolazainy? Raoviana nefa. Zao dia zaoko. Zay angamba ny hitako fa mety. I andro Raoviana indray moa? Ndao afindra toerana ary le ria. Dia mimana rangahy alahy dia ndao hietsika. Ndao ary. Mavesatra koa le riko. Kely sisa, akizany tsara lay izy. Ao, milamina kosa angambany amin'iny. Vita iny e, ndao hiala rangahy. Angana lay izy. Mandre am-piadanana amin'izay ilay Serjonia. Efa natao izay izay sitraka elahy. Vonoary zalahy, araka ny fieritreretan'Ilaisany ny filazan'io gazety io. Nisy nangalatra ny fatin'ilay Risa nitsangana tamin'ny maty. Nitsangana tamin'ny maty ahoana ity e? Tsika efa tazo ao ny niara-nandevina azy ka ahoana le ry nitsangana tamin'ny maty vetivety teo? Za mantso mba gagako. Sady zany ve dia possible zany e? Ka jereo n'Ilaisany fotsiny ary. Koa ty fotsiny nelanelan'ny fotoana nandevenantsika azy. Tsika efa tany niara-nandevina azy tamin'ny ray. Zao tsika amin'ny valitsika izao. Eritreto hoe io fotoana fokely io nakaiza zany le rozy nareo. Za aloha tsy afeniko an'Ilaisany fa tena koditra kozy. Ary aiza ihany ary draka mbola tsy tonga e? Fa mifiry lesy zao. Efa misy feona fiarange teo iny e. Ry zalahy, hitan'ny Lisany ve ty vaovao ratsy lazainy ny gazety tya? Petra le izy lahy. Zay nge efa nahazo gazety e. Ka zavatra mampiorokoditra zao kosa velesy ny petrapetrahana ahoana? Petra lahy hoa. Ina ary ty mikoropaka be ty. Nareo ve tena tsisy azon-damosiny e? Sa nareo vehivavy? Zao lesy. Io zavatra io efa natomboko tsika io ka tsy maintsy faranana. Tsy maintsy atrehana. Zay tetavana vaolana maika zao no atao. Saona izy Ilaisany. Ndao rangahy any amin'dra komsa. Tsy raikitra kosa lesy zany a. Ho any amin'ny polisy alahy dia ho raisi-posiny eo ny alahy. Zavatra hafa tedavina ka. Zao e, maninona raha ohatra ka mandeha mijery an'ireny mpanao fanafody ireny sika na hoe any mpitondra fivavahany. Zay zao angamba mety hoe azotsika atao. Sa ahoana? Farafaratsiny aloha mba zany no ataoko. Ho any amin'ny mitondra fivavahana ahoana ality e? Vao teo alahy avy namon'olona ka ahoana lahy nivavaka zao. Ka inona ary ny tedavina atao e? Aloha ngamba mikany amin'izay mpanao fanafody tenen'le ry izay aloha fa za tsy hivavaka izany e. Dia samy mandeha amin'izay saim-patana Ka zany. eny na mpanao fanafody na raneny mety daholo anie. Dia zao ary. Aleo itsika dia n'izao fa tsy manana fa tsy ny andro any isika. Sady aleo velesina vidy mafana aloha Zay fa mihitsy. manahirana be izy ty. Ailety, mamofona koa nge izy zany.
velona ary tsy mahataty an'izany fa maika fa maty le zay rangaty e ao zay tia atao andro mitolana ty eto a ty eto zay zaiko tadiavandry zalahy kofesy tsy koarangah io ny aina aloha mivonjena aloha matory amin'izay tia any ambany ondana tia nosotroana eto koa asiana mandaitra kosa io ary loha asiana fatoriana ary misy mandeha ny tokotany izany le ty dia jereko any izany
hono a dokotera raha ny fijerinao amin'izao ny zavatra mitrango izao inona mety nafatiny Alexa? Araka ny nahitako anazy izao maty nokendain'ny olona izy. Jereo fa mangana be ny faritry ny tendany ary magaga koa tapaka ny ratsany faharoa. Maone nareo e. Ka izy anie dokotera no ratsana faharoa aminay? Marina izany. Izay vao tsaroako fa ohatran'izao koa no nahitako ny fatiny Ratsy Mandresy. Fa hono iza moa ny ratsana voalohany aminareo? Ratsy Mandresy ny ratsana voalohany aminay. Fa ny tena mahavaka ny saiko aloha dia izao e. Iza mety hahavita n'izao ampiana matsaravina izao? Dia ho jiolava e? Mazava ho azy. Tsy mino an'izany kosa aloha zaho. Jereo fa tsy entana very, tsy trano vaky. Tsy mino an'izany aho hoe jiolany nanao an'izao. Ko raha tsy ny jiolahy izany dia iza? Asa, mety matoto? Matoto? Fa inona mahatonga anao hiteny izany? Tsy izany mantsy fa hafahafa mihitsy ny mahita an'izao toetra-javatra izao. Ary mino aho fa manafy ny zavatra amiko mihitsy nareo. Tsy ninona fenonay anao, antanizo ireo lahy ireo. Tsy ninona mihitsy dokotera. Ataovy tsara fa raha mitoy izao dia ho ringana ny ratsana dimy. Kare dokotera, aza dia ampitahorina ohatr'izany izay. Ty ary mbola tsy an'ilay anaziko. Tsy hoe mampitahotra anareo fa mampitandrina fotsiny. Tsy mitrangatranga ho azy manko ny toe-javatra sahala amin'izao. Fa ao raha. Asa na inona koa kiny mba hitrotry ilay olona taloha ireny. Fa sandrazana ve dia atao any akodaoda be any. Za koa ary kimba gagako. Raha tsy Alexa tena mpiara-miasa amiko akaiky aloha tena tsy nandany andro tany mihitsy. So ihany fa teo ianao. Ny adity vita vavinaretana azo. Koa ina ary mampifankaty raha tsy fanohana amin'ny tsara sy ny ratsy. Fa mipiraka izay aloha. Efa mivalo, fa ahoana? Mbola hijery film angaha ianao? Ie, fianao nga tsy hijery reraka amiko. Tena efa reraka be mihitsy aky iza. Ndao tonga dia torintsika zany? Izay indray ny ianao. Dao. Maninona indray ary Julie? Aiza ve dia isaky ny tonga aty izao ny olona dia izao torimaso izao foana nampifilafilainao? Dia izany dia tao atezitra. Ko ianao tsy na tsy mba mahay manararaotra ny fotoana mba irahantsika mihitsiko. Fonare, zany? Tsy tezitra intsony Ndao ary e. Chérie? Ovinana no volofana? Tamin'ny sabotsy angamba, tsy tadidiko. Efa tokony anao volonao amin'izay ianao ary ny jiro nga tsy pianao? Hay, adiniko indray. Andrasy fa piako e. Bonne nuit.
Funa letsy Rivo! Rivo! Hé! Hé! Johnny? De tena Johnny marina very Julie. Tena izy mamarina e. Miakanjo maintimainty mirebareba be izay izy de izay ny hitako. Auxerre Julia. Sotreo ty raha an'ity dia ndaonao ateriko mody any aminareo. Satranao? Fa hoana le? Ka zany tsy maintsy manatitra anazy e. Izy mbola lavitra be mody. Eny e. Mandeha anary dia mba miverena malaky lesy a. Aza matahotra lafa vao tonga mihitsy aho dia hiverina eo. Tena hotsoroko amin'lahy mantsirijako fa tena matahotra. Tena marina. Na za koa aza Elisy e. Tena miorikoditra mihitsy aho. Nefa inona moa ny azo atao e? Moksa. Ampiasao ihany aloha le raha voasina sy le lakorotany amin'ny mopera iny. So mandaitra ihany mantsy. Zay fa rapitso alina farafatarany tonga eo e. Ndaro Julia. Tena matoky an'lahy lesy ajaky a. Tena marina. Zay zany e. Allô? Allô? Atero any amin'ny nanateranareo any anjara volako. Izy zao? Izy zao a?
mialatsiny aminao ara-fanjakana. Ny olona tsy mahazaka ny zon'ny mahaolona dia tsy maintsy ho tsaraina amin'ny fitsaran'ny lalàna mahaolona. Vita ny valifatoka, tapitra treko ny ratsana dimy. Mandria am-piadanana ary dada malala sy Jony kambana amiko. Fa vita ny valifatiny zano.